Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia namoaka ny heviny ihany koa ny antoko leader fanilo. Ny antoko leader fanilo izay manohana ny tokony anatontosana ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Volaravoavy eo amin'ny sariny Mamy Rasoanaivo. Manohana ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny teteza Mitandra Rajoelina ny tokony anatotosana fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko leader fanilo. Araka ny nambaran'ny filohan'ny antoko izay noforoany ny Hery Zoro Razafimaleo dia efa hatramy ela no nangatahany antoko ny sy ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny filoham-pirenena. Mamaolana ny fanapa-kevitra ny raisin'ny filohan'ny teteza Mita hoy ny leader fanilo. Efa mbola mitombona hatrany ny sosokevitra avy amin'ny antoko leader fanilo izay nataonay tany amin'ny volana septambra 2024 tany ny tokony hanaovana mialoha ny fifidianana ny solombavam-bahoaka mialoha ny fifidianana rehetra. Ny zavatra tiana ho resahana eto tsy hoe akory hanakana ny processus na ny firosona amin'ny fifidianana izay efa irosoan'ny senita sy ny ministeran'ny atany ary ireo ratsy amangaiky rehetra fa kosa heverina fa raha vita ny fifidianana solombavam-bahoaka mialoha dia efa ahafahana avy hatrany manangana ny rafitra rehetra amin'ny ankapobeny zay miainga avy amin'ny safidim-bahoaka ka dia miroso amin'ny fialana amin'ny krizy amin'izay fotoana izay. Ny leader fanilo dia mangataka amin'ny mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena mba hanohana ary hiroso amin'ny fanajariana ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara. Mikasika ny fangatahana nataon'ny Sadek ny tokony andaniana amin'ny fampitsoran-keloka ho an'ny filoha teo Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny teteza Mitandra Rajoelina. Ho an'ny leader fanilo dia mazava ny toeran'izy ireo, manohatra amin'ny fisian'ny tsy maty manoto izy ireo ary mitaky ny tazomana ny fomba sy dingana efa voafaritra nomezana amin'ny fampitsoran-keloka. Zahay leader fanilo aloha dia mandala hatrany ny tsy isiny hoe tsy maty manota eto amin'ny firenena, indrindra ny mandatsa-dra sy ny manodikodina ny volam-panjakana zany. Ka eo anatrehana izay zavatra izay raha misy moa ny lalàna mikasika ny amnesty izay efa misy teny amin'ny nandeha teny amin'ny antenimera Roatonta dia mihevitra kosa zahay fa tsy dia tokony ho hisy karazana hoe teritery amin'ny fomba hafa fa aloha le processus izay efa miroso amin'izao fotoana izao mikasika ny famelan-keloka izay efa misy dia hiroso araka ny tokony ho izy satria efa mapetraka daholo ny lalàna rehetra mikasika an'iny sy ny rafitra izay tokony hahafahana manao azy amin'ny lafiny ara-dalàna ka izay ihany angamba no avelana hiroso fa tsy hiroso amin'ny zavatra hafa vaovao. Ny antoko leader fanilo izay nilaza fa handray anjara amin'ny ambaratonga-pifidianana rehetra ho tanterahana eto amin'ny firenena.